Antena amonjo ny maraina. Raha tsy mampainy anao dia mba salata amin'ny lanitra ny tanao dia laza hoe tsy avelako ianao Jesosy. Jesosy, raha tsy mandray ny tanako, raha tsy mandray ny tanako, ka hidongiko tsotro zao anao ny arivo. Arena sy fananako, arena sy fananako, fa manana niza mo aho sabo, fa ianao no tompo. Matomy antsoraka aminao, zakarina riraiko sady zoky, riraiko sady zoky. No mahay samilaza ny etaetapontsika eo anatren'Andriamanitra tsika. Tadio fa isaky ny toky eto am-piangonana ianao dia eto Andriamanitra. Anatin'izany ianao aza misalasala mihitsy mamboraka izay ao am-ponao fa mihaino anao eto Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsirovana ny anarako no anatonako anareo sy tahiko anareo. Ok, anao androany ampatsiaro ny anaran'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity, fa anatona anao Andriamanitra, hitahy anao Andriamanitra. Teneno izy izay mba zavatra ilainao, teneno izy amin'izay zavatra mety mampalahelo anao, teneno izy amin'izay zavatra mba nofinofisonao. Teneno an'Andriamanitra ny fanirinao rehetra, isandato ny feonao fonao rehetra. Ka mba samy mivavaka, aza variana miaino ny olona akaikinao anao fa vavahana ny fonao rehetra. Fotoana tokony ivavahanao zao, fotoana tokony hitadiavanao an'Andriamanitra zao, fotoana zao anaboranao ny etaetam-ponao rehetra, fotoana zao tena hitenenanao mihitsy hoe Tompo, manana niza mo zahay, ianao ny toko, ianao ny fanantenako, ianao no Andriamanitra. Samy mivavaka amin'ny anarana Jesosy. Saotra Tompo, mangasitraka anao, tsy avelaky anao. Jesosy, raha tsy kay tugin susah kay tugin kususida arenas fananak Maria no tukiku Matunatu Sakaria Sila bisa dituci Misaotra Tompo, misaotra fanamasinao. Faly ny fonay satria fantatray fa ho velombelona ndray ny fananay. Andreny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ity tanana mafitsika ao an'Andriamanitra samy mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Magnano mbola tsara antsika jiaby, tonga soa atao an-tragnon'Andriamanitra indray androany. Miarabanao zay elaela tsy hita, miarabanao zay fa iamba ny tonga eto androany, ny fiadanan'ny Tompony eo amintsika mianakavy. Amen. Ao anatintsika zao ny fanomanantsika ny préparation amin'ny fidirana tragnom-piangonana, dia magnentana antsika reto mba samy mitondra ambavaka. Zany hoe amin'ny datiny 25 décembre zany ny tegna fitokanana anazy official. Fa ny vahintsika tonga ao Antananarivo izy le 19 i prophète Joël Francis Tatou, dia ny zana zany nanaovana etsika anakirengeza be koa ao Antananarivo le 20, date le 20 izy io. Ao Antananarivo zany no anaovana azy. Mbola vao mandamina ny amin'ny fijerevana ny salle
Fa raha sendra tsy azo le salle anankiray zay efa nomanina dia maintsy any amin'ny CCI vato no atao le izy. Dia tsika no miorganize anazy miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra zay ao an-toerana Antananarivo ao miaraka amintsika anotrona antsika amin'le izy. Dia vita le ao Antananarivo le 20 dia midina aty izy larobia, satria larobia misy vola tanà Tamatavy dia misy conférence indray atao eto Tamatavy. Fa mbola hijery salle atsika satria ity salle atsika ity na atsika raha tsy omby akato. Dia mba imagine hoe raha misy mpanompon'Andriamanitra international ohatran'ireny agnanako reka atsika. Dia tsy maintsy hijery salle anankiray ngezangeza zany hita tao amin'ny tanànan'ny Tamatavy dia anaovantsika conférence ngeza be hiaraka aminazy. Satria fiangonana atsika zany taloha mbo tsy akagny mihitsy atsika no magnano raha tsy efa lahady. Amizay izy vaovao tsara be. Fa izy ka fa hitanao izy lakamitsy zoma sabotsy nambanao bakeo fa mety fa izy to moa karaha mba surprise be aminao izy amin'iny fotoana igny. Satria amin'io fotoana io hisy olo maventy hatramin'ny président zany ho avy eo aby président ny république mandeha hitokana ny fiangonantsika misy ministre maromaro ho avy eo amin'io donc zany mba hiezakatsika mba hiprépare zavatra tena hoe tsara. Dia agnatin'izay ihany koa mba magnentana antsika rehetrarehetra sampana. Na sampana vehivavin'ny fahasoavana anao na accueil anao mba samy mba hagnomana tenue dian'izao. Mbola manana fotoana lavalava antsika mandra-pahatonga ny décembre zany mba tsy tokony ho olana eky zany koa akanjo andeha atao mandra-pahatonga ny décembre. Dia mba samy mba miezaka ny plein temps zany amin'io mba tokony efa manjaitra costard sy costume magnano mitovy daholo na jiaby. Satria sasany t-shirt, sasany antsiniky fa dia hoe mba mitovy daholo zany ny pasteur rehetrarehetra. Koatr'izay le tsy magnano amin'io dia saiky mody edy. Dia efa regninare raha koragniko ke zay. So dia amin'iny ndraiky dia hita excuse ndraiky ny namoka ny tsy maigny na magnano akory préparé dian'izao. Plein temps volaniko zegny fa tsy olo jiaby. So dia misy ndraiky hoe asain'ny pasteur mody zegny hono zay to. Re mokany mila miagna formation maventy be satria mbola andeha lavitra be koa. Hitondra asan'Andriamanitra. Zay tadidio tsara fa zay tamin'ny mbola nagnano plein temps zany tegna miaramila zany mbola tsy hain-tegna fô gidragidra izy zany io. Za ty angambany raha ny efa inefatra efa nasian'ny ray aman-dreny nody am-piangonana kareny ndana mivoaka ozy. Angorohoro anao amin'izany sady vignitra. Vakeo miherigna ake koa. Raro tian-tegna. Karan'izay. Dia samy miomagna zany ny rehetrarehetra. Dia amin'io sabotsy atsika le magnano asa tagna maro zany anao karazana efa fivoriagna antsika voalohany zany io amin'ny préparation le 25 décembre. Dia maromaro ny zavatra ho tapahana amin'io dia mba samy mba miezaka zany mba tonga daholo. Manomboka mandraigna amin'ny 8 atsika mivory fa ny tapany après-midi zany andaminantsika répartition na asa vitsivitsy. Raha vitantsika loloha moa ny fagnadiovana dia aloloha zany mandroso ny fivoriana. Dia mba samy mba magnomana zany amin'ny asabotsy ho avy zao agny atsika mivory. Tsy haiko moa amin'izy io samy mba mitondra sakafo zay izy sa fa misy sakafo ka. Zay mbola mandinika ananjy iny fa agny zegny mahandro fa misy matoa mamamy teny an'izay. Donc zany mba samy zany mba magnano pare vary fotsy ndraiky misy aminay koa. Koa le mahavoky araiky efa mbola misy. Tsy haiko raha mbola misy ho avy koa le vategnina agny fo. Fa atsika miziona akato ndraiky vita. Dia donc zany misy sakafo zany atsika amin'io hoe. Aloha tonga dia ataontsika an'izay le izy. Fa samy mba mitondra sotro. Mety tsy mahampy boko koeranay koa Dia mba samy mba mitondra sotro avy an-dragnony zany miaraka amin'ny lasiety izy koa possible. Miaraka amin'ny sotro sy vilia. Koera miaro lasiety. Dia zegny indesigny. Raha andeha hoagny ianao agnadio amin'io sady manao assemblée générale tsika mandinika ny répartition na tasy madinidiniky. Eo zay anankiray zay. Fa ny magnarakaraka an'izay dia ny tenue ozy ateo mba samy mba magnomana tenue. Tany ndraiky sao dia misy andeha aminaty ndraiky dia ahoana zegny tenue-nay pasteur. Dia fa azy mandeha lasy izy koa fa satria ny anara tsisy miantoka ka le zany ndraiky antokony hainao. Zay dia raha fa mazava dia izy zegny io so dia misy ndraiky andeha agnatona anahy ndraiky dia karakory zegny tenue-nay dia fa azo mandeha zegny amin'io fa tsisy akanjo anao. Zay zany le izy. Ho an'ny mpiandraikitra ndraiky izy volaniko zegny. Dia fady fô somary mahitsitsy hely zay amin'ny volan-draha.
Satria eto ane samy manompo e. Ao imagine zany zaka izy koa nitaky karama aminareo tsy vahefa nareo karama koa. Ke akanjo koa mbola resaky vidinareo koa. Mety fararaha izy koa vonona anompo anao vidiana akanjo ataonao aminy. Izy koa tsy vonona ndraiky moa dia mbola ndesina ambavaka tsy moramora. Karan'izay zany le izy. Dia mba samy mijereva zany ny sampagna tsiraikiraiky mijery ny tenisa aza ho anazy. Dia zao mandra-patonga ny Desambra zany ravagna tsy tokony hanahirana zany. Izy koa olo tegna mba manana fo an'Andriamanitra. Tokony mba vitan-tegna zany. Ohatra tegna zany anontaniana foana zany mivory zany sampagna inona ny couleur atao iarahana amin'io dia samy mamanjaitra ny anazy. Akanjo ataon-tegna zany koa ny tsy lafo be dia karakory. Na mba hagnano costard raiky zany izy koa mividy ravin-damba tsy lafo be manjaitra zay. Karaha tsy ao tsara be ao. Sasany ke moko zao mandigny mirava vake dia ahoana zao ny ravin-dambany eo. Iny Jesosy enenao. Zany mba samy mba magnombana an'io atsika fa hitahin'Andriamanitra anao zay fiomananao zay. Dia raha misy fianakaviantsika zany dia fa resadresao deny zao samy hiomagna amin'ny 25 Desambra. Ho atao filazana iny miandalana iny foana moa zany programa rehetrarehetra ho atsika zanakiziona. Dia mino fa mazava aminao zay programa zay. Dia amin'ny sabotsy zany tsika mivory dia mba tongava daholo sady magnadio tanàna atsika amin'io no mivory. Atsika zao manomboka mandoko, dokoana fefy. Fa mandeha ny peinture ao dia mino fa tsy ho ela tsony dia vita tanteraka. Devoir mbola maventy zao dia devoirna pavé. Satria tokotany iny tiako mba atao pavé amizay mba tsara tarehy izy mba magnome voninahitra n'Andriamanitra. Nanao andeha aminazy mba finaritra. Ny douche WC fa nezana mba tena natao mandresy mihitsy ny douche WC satria tsy fantako tsara valeranao fa tsy tia raha ratsiratsy. Amen. Basitsika bravony amizay. Tsara mba ho fantatsika zany fa ny nagnamboarana an'io tsy ho anay mihitsy fa ho atsika rehetrarehetra. Indrindra atsika zanaky tamatavy, atsika malagasy rehetra tsy ankanavaka, na viaiza tsy agnavahana izany izy io. Sao dia anao metratra zay zany tsy zanaky tamatavy dia ahoana pastera? Poniny tamatavy ny tiako tenenina fa tsy hoe zanaky tamatavy. Nen'olo jiaby io, zay olona vonga hivavaka zany tompony io. Ndray andro agny antegna tsy janona ambony tany eto mandrakizay miala eto mba fa nisy tantara maventy be mba nataonay menakavy. Nataontsika rehetrarehetra. Hoe io navita tragno maventy be fatiariny 80 metre ny alavany, 30 metre ny sakany. Dia miaraka amina décoration isan-karazany, WC ao faridagnonana mihitsy kabonefo. Donc zany tsisy raha tokony ampitsintsigny anao eky fô raha efa mifagnaraka tsara amin'ilay tadiavinao. Zay no ela fa ny loha hevitra zay mba asain'ny tompo zaraiky eto androany dia hoe ny zava-miafy ny fahanginana. Amen. Na azo megna loha hevitra koa hoe savoir garder le silence. Mila mba mahay anao manginy. Maro baka riavan'olo bongabonga io. Aretsy za zao niany nivavaka ho an'izay olo teraka tamin'ity volana oktobra ty. Izy io vidolo zao teraka oktobra mba tsangana tagnany. Mba mitsangana vetivety ianareo regny. Zay teraka volana oktobra jiaby mba mitsangana. Nambazazy mbola agnaty kibo izy koa azazonao ono fa oktobra teraka itsangana fa ndesina ambavaka. Amen. Mapetrao amin'ny lohanareo tagnanareo fa hivavaka ho anareo za. Ray masina tsara indrindra mivavaka mitsodrano manokana ny reto zanona kara-panahy ireto. Zay teraka tamin'ity volana oktobra ity. Mandray ny hery sy fahefana za. Na inona ozona sy fanozonana. Zay nitonon'olona na nitonon'ny devoly tamin'ny fiainan'izy ireo. Tapako amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana fatorana rehetra mivaha. Manomboka miala ny fatorana amin'izao fotoana izao. Miala ireo karazana zioga rehetra amin'ny fiainanareo. Manonona fandresena amin'ny fiainanareo fanafahana, fahitam-pity, voninahitra ary iseho amin'ny fiainanareo aniny voninahitran'Andriamanitra amin'ity volana ity. Ho tahigna ny taona manaraka. Ho ela velona ny ianareo. Ho feno fahendrena, ho feno fahasoavana, ho feno fahitam-pity ary ho feno ny fahatsaran'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Amen. Mazoto toerana ianao. Alléluia. Iresatsika androany joyeux anniversaire manao nareo jiaby. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, octobre, joyeux anniversaire. Amen. Tahin'ny tomponareo. Alléluia. Manomboka zao moa tsika ezatsika rehefa le lahady voalohan'ny volana regny. Ndesitsika mbavaka zay olo teraka tamin'ny volana io. Ao a, ampatsahivonareo za fa ho tsaroko zay manomboka androany. Amen. Mila mahay mangina amin'ny fiaina. Jerevana fa ny olona zay te hitenenan'Andriamanitra dia mila mianatra mba mangina, mba miregle ivava io. Fa betsaka loatra olo bôngabônga amin'ny fiaina. Ary tsy vitsy olo nigadra no ivava beny. Nigadra tamina vava. Pentsampentsana. Tsisy raha tsy nikoragnany dia farany izy lasa ngambala tavoangy. Ao ndray ny sasany lasa miady amin'olo. Raha teto zao anao tamin'ny herin'ny androany, tamin'ny alahady ny teny za. Revo zao fa misy olo lasa adala après n'izy avy nifamaly tamin'olo. No avy nifamaly be. Ary regny ny tegna anderana fagnafody tsy manjary regny olo tsy mahavoafy vava regny. Satria Satana rehefa andeha hiataka olo ataony zegny raha maharomotra anao, ataony raha mahavignitra anao. Dia igny anao le vignitra igny zany igny le varavarana misokatra ho an'ny Satana igny. Dia voly aby tsy miady aminao hoe amina endrika marobe zany fa ataony fotsiny zay asorenanao. Misy olo afakasa no hibôngabônga anazy. Bevava. Ary ny olo bevava matetika mandenga. Mandenga, mahandro rano. Rano tokony lazainy fa zarikô. Azonao? Mavandy. Tsy voafeny leny. Matetika ny olo bevava, poerapoera. Be zesta. Lazainy fa manambola izy. Lazainy fa madame patron izy. Lazainy fa zao izy. Tsisy raha tsy koragniny satria tsy voafeny vavany. Za dia tegna magnafatrafatra anao, matoa zany toroteny aketo niany. Tandremo anao regleo vavanao io. Mba mianara, mba mangina. Izy zany tsy natao hivolagnan raha fa misy fotoana kosa izy mba natao afody. Zany vava be io. Io tsy natao sokafiny fa misy fotoana izy mba natao afody. Koa tsy zay nidiran-dalitra. Raha volagnico zany. Dia rehefa tsara fa raha voanao mahavoafeny vavanao io dia manomboka qualifienao hiara-dalagna amin'olo ambony. Hiara-dalagna amin'olo manana ny maizy azy. Ty regny karazan'olo ambony, olo mba manana ny maizy azy regny, mila olo discret, olo discrète. No, fa tsy olo be resaka. Dia ndana remarkeo fa ny toerana misy voninahitra matetika toerana calme. Anao regny hoe résidence mankanesa nge anao bazary kely koa hoe. Inona regninao koa? Tonga kongona mamano fitsika parazy fitsika titsika nankalalao ody valavo mahery vaika. Zaly fa mbola tsy mandraika jusqu'à hariva. Akoa tsy hitanao tranquillité zany. Fa ny toerana mangina ihany no mampahazon-draha. Donc zany ny bôngabônga tsy natao ahitana fandrosom-piainana. Mba mianara zany na anao an-tragno. Naizanaiza misy anao mba mianara mba mangina. Ary eto sa mba magnentana antsika rehetrarehetra mihitsy. Ho an'izay mba mpanaraka ny page Facebook koa, misy publication zay nataoko ny tandroany. Nifoha tamin'ny tsy haiko tamin'ny firy zany, nifoha tamin'ny roa teo zany nifoha. Dia tonga dia nalefako le publication tamin'ny roa maraina. Hoe mba mianara hoa, mba mifoha manomboka amin'ny 12 ora. Alla! Jusqu'à amin'ny 3 mandraigny. Mba magnanova zany réveil amin'ireo atsikany. Anao zay mba magnaraka ny tiraka ty. Asivo réveil. Tsy voatery amin'ny 12, mety amin'ny 2, mety amin'ny 2, mety amin'ny 3. Zay mampetipety anao. Asivo réveil. Dia mba mifoha anao amin'iny mba mivavaka. Tsy voatery vita lava be anao fa mba mivavaha agnatin'ireo fotoana reo. Fa amin'ireo ny fotoana fanimbany devoly fiainan'olo. Ary devoly tsy matory zany. Igny le nianarantsika tamin'ny alahady hariva. Mamelo anao
Namregny nang may fagnoarana zay moa zany amina resaka makorely. Dia rehefa vehivavy zany isan'olo faran'izay betavy. Azonao? Angalakalalao moa dia tsy pazo amina vehivavy moa. Ila hotorana ny sasany. Tsy jiaby ndraiky fa ny sasany. Na io katsatsitra io. Tsy pazo moa dia ataovy aminanjy moa. Ila hotorana io. Dia nefa andananao mietrereta fa viavy kely iny izy mijanona modi-pont ankiriry akeo. Manomboka amin'ny 7 aligny, amin'ny 12 aligny, ziska amin'ny 3 mandregny. Dia mietrereta ve anao fa tsisy malaso nandalo take? Nefa tsy natahorany. Dikany, ny olo kofa magnano an'io asa io, tsy mandeha amin'ny heriny manao kofa miaraka amin'ity. Fagnafody. Misy amin'izy ireo revenant. Tsy olo izy fa fatin-draha avy agnaty fasana. Olo fa maty zany miherigna akeo. Dia anao zany raha vao tafiaraka amin'iziny, dia lasa misy raha tsy manjary tafiditra agnatinao. Zay ny natonga n'Andriamanitra nandringana ny Sodoma sy Gomora. Satria inona ny antony? Nisy karazan'olo maventy be tambony tany teto nomena agnarana hoe Nifilima. Olo hafa karazana. Ireo zany le zavaboary namboarin'Andriamanitra. Tsy taranaka Damaseva reo teto zany efa nisy olo teto. Melohany Damaseva. Fa nisy olo tambony tany teto. Fa olo hafa. Nomen'Andriamanitra agnarana hoe biby. Fa izy olo. Fa le taranaka Damaseva regny le nomena agnarana hoe zanak'Andriamanitra. Azonareo ve zany? Agny amin'ny école biblika moa mianatra an'izany. Dia inona ny zavatra nisy? Ozy ny Baiboly hoe rehefa hita ny zanak'Andriamanitra ozy fa tsara tarehy ny zanaka vavin'ny olona. Tanao? Misy karazany anankiroa zany. Misy olona, misy zanak'Andriamanitra. Maro bella be zany reo viavin'ny olona reo. Dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanaka vavin'ny olona dia niaraka tamin'ireo zareo. Nalaka vady takagny zegny. Dia jereva amin'izay zareo niteraka avy takely, za teraka ndraiky tsy tia viavy ndraiky fa lalahy be ndraiky tiany. Le vehivavy avy takely ndraiky tonga dia tsy tia viavy ndraiky fa gombafo ndraiky tiany. Dia tezitr'Andriamanitra satria nisy karazany zavatra tsy nanjary teo ambony tany teto. Teo no natonga ny Sodoma sy Gomora ny ravana. Zay natonga ny Sodoma sy Gomora ny ravana. Dia zay zavatra zay amin'izao vanim-potoana iainantsika zao nefa fa meratsy. Mbola Sodoma sy Gomora mbola nisy nanjary ny zahana. Fa izao andro iainantsika zao tegna vomay pur ke Sodoma e Gomora. Ka anao zany sao dia variana hoe nahazo vazaha, nahazo karana, nahazo tovolahy, nahazo tovovavy, mba fantanao moa zany hoe fagnahy karakory agnatin'ny olo io. Na ny zanak'Andriamanitra raha voafitaka. Amin'ny testamenta taloha. Kandana raha mba misy olo milaza fa tianao mba andeso am-piangonana. Keo fantara. Misy amintsika moa tsy vakitsika lao aby fiangonana zany fa mila manambady fo. Mila miteraka fo. Everitsika fa hoe zany ny tegna fiainana. Dia maro be ravagna ny olona rava fiainana. Maro be n'olo manegny. Meky tia nambady nefa tonga tagnatin'ny vady tao voadomagna fo isanandro. Meky tia nambady nefa tonga tagnatin'ny vadiagna itao, trasana problème. Bandana malo raha mba misy olo zany magnane je t'aime ana, je t'aime babana, je t'aime ombonare. Mandeso à l'église, je t'aime ananjy. Azonao? Fa sa tonga dia magneky indesiny à gauche à droite ianao, mba teo. Satria anao ane hafa moka anao olo tsy mahay raha na hoe tsara mba nampianary. Dia rehefa anao mbola tady voafitaka foana amin'ny lera karan'ireny. Jereo tsara, rehefa olo milaza fa hinamagna aminao, hiara-iasa aminao, ho kamaradinao, indrindrandrindra fa raha olona milaza fa hitianao, anontania maloha taonazy. Raha 7 taogno izy, dia alevolevono agnaty lohanaka zany fa manana expérience 7 taogno io olo io. Na vaiavy izy na lalahy. J'ai 40 ans. Donc zany expérimenté 40 ans koa izy. Azonareo izy? Ka tsy possible. Indrindra fa ohatra anao zandriny amin'ny tao. Nandeha afantaranao au total hoe zao ty olo ty na zao ty olo ty. Ny gôgna amin'izao mahay mamono raha. Ny viavy amin'izao mahay mamono talenta. Firifiry moa ny mandeha mandrafozana megna margozy. C'est mon bouillon préféré. Efa tsy tiany aby margozy. Zao. Tsy tiany fomba nisy norosorenana re menakafo. Entre parenthèse moa zay, fa nilesitsika androany dia hoe mahay mangina. Mba reglena zany vava io.
Fa izy matetiky problemo problemo. Gôgna amizao mody fetsy. Misy gôgna ane mody miova fo Bora amizay anao variana. No? Izy tsisy pasy avy amin'ny tany nombany agny magnano sary mivavaka. Fa izy nareo no mivavaka. Amizona, za koa mba handeha. Za mba hoeto amin'ny pasteur anareo aza hoetohoetona ty amiko aty. Rehefa olona tsy milamina, manala baraka. Fa mariny. Dia mba mailo zany antsika fa tsy hoe zay milaza anazy hoe mivavaka ito miova tsy miova fotsy misy raha kindreny. No. Satria misy ane viavy misy viavy tsy vitany atao bonjour amin'ny lalana agny. Fa akato izy mavita magnano tainy tompo raha nabavy. Arosony tagnana azy. No. Misy viavy tsy vazenginy avelany agny akato izy magnarotra ananjy. Maregny tsara be gonda akato jiaby. Dia mba mailo zany ianao milaza fa hoe zanak'Andriamanitra fa ato zareo mamona angofo. Betsaka moka tena sotra ny tompo dada fa tatato tena tsy misotro taoko atsony nenay ao. Tsy raha tsy misotro io mbola tsy nahazo karama, tsy miasa. Tsy miasa. Marina izany. Tena tsy mifoka sigara atsony, olo tsisy vola ky foka sigara. Verona tsy vola mananan'izy io. Asa dia mora variana amin'ireny anao zany fa misy olona tena gidragidra be. Eo zany anao mila mba migarde tsara satria ozy Jesosy, nareo ozy dia tsala amin'ny ondry, natao ampovoan'ny amboadia. Zany hoe betsaka amboadia zany rehefa agnaty fiarahamonina. Misy vaiavy amboadia, misy lalahy amboadia. Atsika nefa ny nampidiry agnatin'ny zio ao, ampovoan'izy ireo. Misy amboadia tonga am-piangona, tenao variana. Izy magnano mivavaka misy fotoana izy tsy mipy. Zao. Kofa le mivavaka regny mba sokafo hely migny masinao fitratranao dizy. Anao zany le mifantoka tompo. Izy rayo. Anao variana mifantoka amin'ny tompo izy mizago ambavy. Mizagonda. Mba zahany mo ndraiky mba tratranao dizy. Alenao mitsy mba matratra ananjy. Zafo mahiky matratra. Raha tsy mahasamby vola. Dia ozy Jesosy, endre ozy tahaky ny menarana. Zonareo? Endre tahaky. Matetika boka tsy tiatsika raha voaraitsika menarana zany dia karaha madilidily sy fa ampiangonana ndraiky mba mikoragna menarana ndraiky. I Jesosy koa nivolagna zany tsy zaho. Dia verinao raha ny fironika zany. Tsy verseny Davida zany, fa verseny Jesosy Kristy. Zay endre tahaky ny menarana. Bibilava menarana io. Moraozy tahaky ny voromailala. Ny fahendreny menarana revagna dia izy manginy. Manginy. Ary tsy vitany manginy koa izy fa mailo. Mailo. Zano, eto antsika raha mianatra hoe manginy, za tsy mampianatra anao hoe ho dindery akory. Fa dia moke manomboka izany dia hoe mibanaka be kenao nambara fa tsisy raha. Tsy zay. Miaraka amina fahendrena le izy. Sady mailo anao no manginy. Amaky ny soratra masina aloha tsika Matthieu 26. Matthieu 26, 59 à 63. Matthieu toko fa 4:20, 7:50, hatramin'ny 7:20. Matthieu 26, 59 à 63. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary ny lohan'ny mpisorona mba misinedriona rehetra nitadeny hoentiny ampangana laingani Jesosy mba hamonoany azy. Fa tsy nahita izy. Na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy roalahy tonga teo zay nanao hoe: ilety nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny atelony. Dia nitsangana mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe: tsy mety mamaly akory va ianao? Fa ino raha mahazo anao? Ino ny ampangan'ireo anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Nagnino ny Jesosy? Tsy niteny Jesosy. Amen na? Nefa dia hoy ny mpisorona be taminy: ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra.
ampiananiko izy ianao, ary asaiko mifantanao, izy tsy nivola. Ao Matthieu 27, 11 à 14. Matthieu 27, 11 à 14. Ozy hoe, ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy nitsangana teo anatreny gouvernoura, ary ny gouvernoura nanantona azy ka nanao hoe, ianao va ny mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy, voalazanao. Tsy maro zany koragna zany. Ary raha nampangay ny lohan'ny mpisorona mba miloha olona izy, dia tsy namaly akory. No, tsy namaly. Tsy hoe tsisy raha koragnana, tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy, tsy renao va izany zavatra maro ampangananao zany? Fa tsy namaly azy izy, na dia indray mbava akory azy. Ka dia gaga indrindra ny gouvernoura. Ao amin'ny Isaia 53, 7. Isaia 53, 7. Ozy indray ny Baiboly eto, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nampahorina izy, nefa naneti-tena ka tsy niloa bava. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonona. Tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety. Tsy niloa bava. Naneti-tena. Tanao zany ny fanginana, ny sinana fanetretena. Amen. Ary raha vao anao manomboka mavita mangina, miomanina fahasandratr'Andriamanitra anao zay. Ito ny Baiboly izay maneti-tena. Fa ndraiky dia anao nahomby raha avy takany dia magnamboara tsy mivolagna. Efa nampianatra manko paster hoe tsy mila miteny dia mangina, nefa anao nahomby raha tsy nanjary. Tsy zegny loatra, aloha zavako raha. Ary ity verset Matthieu 26, Matthieu 27 ity, dia vanim-potoana ny Pasika. Teo Jesosy le andeha ombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsara ho fantatsika fa ny Pasika dia andro ny fandresena ao anaty fahangina. Zany ny dikany. Andro ny fandresena ao anatin'ny fahangina. Amen. Ary Jesosy Kristy mihitsy no efa niteny fa ao anaty fahanginana ozy no misy ny herinareo. Raha vao olo araiky zany mangina, magnampy azy Andriamanitra. Ampian-Janahary ianao mangina. Zay mahatonga zaza tsy mba azoazon-draha fahatany io. Satria ampian-Janahary. Satria zaza matetika tsy mahay miteny. Tsy mahay maneho reaction. Ny mba fahaizana zaza maneho ny reaction dia izy mitomany. Izinao? Anao zaza rehefa nona mitomany. Rehefa legna izy mitomany. Rehefa kikerim-bitsika izy mitomany. Tsisy zavatra haina ankoatra ny mitomany. Dia ny reny mpitaizana dia efa mahafantatra tsara. Rehefa mitomany ny zaza dia misy réflexe avy hatrany, misava drapeau, magnome nono, mampandro, manolokosy. Raha vao mitomany. Regny zaza regny matetika ampian'Andriamanitra. Satria mangina. Tahiny tompony ianao. Nampiasa ny stratégie io Jesosy Kristy mba handreseny ny fahavalony. Fa tsy hoe resy akory izy. Dia vakio angeny ny Exodosy 14, Exodosy toko 7:10, andininy 10 ka hatramin'ny 7:10. Teo ny zanak'Israely nenjeny Farao avy tavafara tao. Tsy moramora ne zany zavatra nazo anjareo zany. Nenjeny Farao sy ny miaramila ny avy tavafara. Exodosy 14, 10 à 14. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra mantsy ny Mosesy hoe Jehova hiady anareo, fa ianareo kosa angina. Vavaka manomboka androany mba hiady anao ane Jehova Andriamanitra. Hiady amin'ny problème mahazo anao io ane Jehova Andriamanitra. Ampandresy anao ane Kristy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilaza Andriamanitra hoe ianareo izy angina, fa izaho no hiady anareo. Ka ny sehatra tokony ampiasanao ny vavanao io dia ao anaty vavaka. Agny ianao no tokony bongabongana. Zay le antsoina hoe bongabongam-bavaka. Agny ianao no tokony maresaka hoe Andriamanitra ampio Jesosy Kristy miasampy. Agny ianao no tokony midratra. Fa tsy ampiangonana angeto ampiasanao dradragnanao. Tsy mpiara-mivavaka no ampiasainao fahaizam-bavanao. Tsy olo andeha hanompo an'Andriamanitra ndesinao ampiasana fahaizam-bava. Be tabery avana ny sasany mahay vava raha vao hifosafosa mpanompon'Andriamanitra. Raha vao hagnaratsiratsy anay reto izy dia mahay vava. Boly vonto vavanao io. Tofo. Anazy raha fakoranika lasty.
Sasany zany dia tsy megnamegna ty zazahely io, mon père raha ataony korambe. Sa raha niaraka nidola taminao dia mon père. Pasterany tsy aizany miaigny. Sa raha niaraka nagnano bolina dia tsika. Tsisy raha tsy koragnina izy amina mpanompon'Andriamanitra. Ary ny olona anankiray revagna raha mbola tsy mahavoafeha ny vavan'io, sarotra amina arena ho tonga aminazy. Ny olo tsy mahafehy vava, tsy manan-karena. Sao zany? Satria arena zany misy zavatra takiny zany. Zany ndana remarque fa ny olo bongabonga jiaby mijaly daholo, sahira. I vavany edy zegny mbo manjary aminanjy i vavany. Poketinazy tsisy raha. Tsy voafehiny ny vavany. Iny tompony ianao. Amen. Ny sehatra tokony ampiasagnanao ny vavanao za dia ao anaty vavaka. Fa ny ankoatran'izay dia an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Fitomanina 3:16. Fitomanina 3:16. Miala ny Jeremia anao dia tonga ny Fitomanina. Isaia, Jeremia, Fitomanina. Fitomanina 3:16. Dia ozy hoe tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahangina. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahangina. Io riavagna natonga ny Jesosy nampianatra antsika hoe endreo izy tahaka ny menarana. Satria ny menarana mangina. Ny toerana misy amoko, vetivety tonga dia fantatra misy amoko aketo zegny. Na mba amoko raiky fô mandalo ankilanao aketo efa mignongono izy. Tangatriky moko izy re. Indrindra hono raha vao amoko vavy hono io. Oya. Tsisy tsy maharegny raha vao tany misy amoko. Tany misy lalitsy mora fantatry. Tany misy vitsiky mora fantatry. Fa ny tany misy mantingoro, tany misy bibilava, tany misy menarana tsy hainao mitsy. Tamin'ny internet nahitako misy maro ane zany. Andafy moko rehefa misy zavatra découverte ohatran'ireny dia fantariny daholo hoe firy taogno izy tao, firy taogno. Dia fantatra tagnatin'izay no efa 20 taogno ny raha reny tao. Izinao 20 taogno zany tragno misy bibilava fa na ny tompo-tragno tsy nafantatra. Satria inona? Ny bibilava tsy tety. Bibilava tsy mikoropaka. Ary tegna hita tokoatra zany revagna zay taloha tambanivolo zay mipetraka. Agnaty ala ambanivolo matetiky misy le hoe antoaliny. Biby karaha mavomavo zay ataony. Anao zany matory fandregna tambanivolo taloha pôka rehefa mandeha miasa agnaty ala anao tsy hiregny anao andrea. Ndraiky ary gony, ravy. Ambony regny anao matory. Dia misy an'le antoaliny vao tsindrinao ambany ao karaha ataony kodoro zay ndraiky anao karaha mihetsiketsika. Tsy tety zany. Na dia vao tsindry ambany ao. Anao mifomandray foana anao gagoa zalahy. Kaizany izy mba mila tany mafanafana koa. Tsy tety. Fa tsara nisy reny vola tsindry. Fa indreny menarana mangina. Sanareo ve zany e? Dia mba tenenina akaiky anao dia ho resin'ny bibilava ve ianao hoe? Fa mianatra mba mangina amin'ny fiainana. Fa iny tompony ianao. Amin'ireo verset nivakiantsika teo ireo dia tratrana fausse accusation de Jesosy. Raha tsisy raha mary. Ary matetika dia zany foana ny zavatra ataon'olo betratra mandenga. Zany zany hony, zany ity, zany iry. Betabe ohatran'izany. Tsaroko nisy zaza zay nanana zazakely zay izy nitezakely. Izy tamin'izay mbola mipetraka tary an-drano madio. Dia namene vola izy. Za mihitsy moa tamin'izany nagname vola. Hoe tia mba ataonao biberon'ny zanakanao io. Tia mba vidiananao raha dia. Ifantatry madamoko tsara be nagnametsaka an'ilay vola. Ino amin'izay ndraiky raha nivolagnina avy takety tamin'ny tara aminanjy zegny ny pastera. Ya. Tara aminahy pastera aozy. Namiany vola za. Izanao zany tamin'izay nitoroko telefona ao za tamin'ny madamoko. Zalahy zaka le. Agnajima minka le mampiamany magnandreny ndraiky. Trebaka zany. Hoe azon-draha hony. Le magnandreny zany le mampahazon-draha. Dia tegna, hitanao zany le olo zany mila il suffit mivolagna fô. Efa tsy voaregleny eky vavany. Hoe zany zegny hony.
Za firy olo milaza fa sipako to. Sipako zay noho njare. Ia. Sipako teza. Ia. Mbo mitsangana mo ko sipako anao. Mipetraka mariny aneke. Ia, mamakitra graty rao. Mody vake, miditra agnaty tomobilinay. Efa rano moako zany nataony mamany sangisanga. Anao moako zany tokony magnano pause nanty day be regny amizay anao tsy ao anjare. Azo atao aminao zao. Ia, tsara fidinao anahy mbola talora. Ino ndeha nanovako anty day? Mbola ho avy fogna zay. Anao misy olo zany dia magnanjany fogna. Dia antegna zany mandeha milalagna igny karaha olo mibolaka aminjare. Igny ane karanjao igny. Igny ane karanty igny. Igny ane sasany ary misy mivolagna misy zanako zay ngone Antananarivo agny dia efa nagnamboarako tragno vato zay ngone. Dia raha mibonga fo zare. Isy raha tsy volagna njare. Tianjare zany dia magnano karany. Dia zay mivolagna keto hoe farany toroteny ty misy mbola magnanova mo. Ko tianao ivonto vavanao. Mbo teste bokany. Ahaizanao tsara be hoe ino marigny raha indesindry pastery. Ya. Fa makara volagniko zegny. Ko nagnano zegny anao mibeba, mifona. Mivavaha amin'Andriamanitra, mifogno za Andriamanitra. Nilefa vitanao mamela heloko anao za. Raha mbola tohizanao io, tonga avy aminao araka zay iriny fonao. Zay ngambany azoko teneny. Tonga amin'ny tompony tsara be koragna zay. Dia ny zavatra hita revagna, matetika agnatin'io satria io olona tia midradrana io zany matetika ampiasainy devoly. Andeha hanakana olo tsy andeha hivavaka. Azonao? Zay ngely izy. Satria anareo rehetrarehetra reo tonga eto, mino anahy nareo matotonga eto. Mino an'Andriamanitra nareo. Faharoa nareo manome réputation tsara aminahy. Hoe i pastera io ampiasain'Andriamanitra. Dia ino amizay ampiasainy devoly amizay vavan'iregny olo regny ndraiky andeha hikoragna aminao. Pastera ne, pastora, mody ataony hoe pastora, tsy haiko hoe. Dia amizay zay anao maregna an'igny anao tsy tia andeha aketo tsony. Zay ngely izy. Asan'ny devoly tsotro zao. Ampiasainy devoly. Tsy alery avagna mba ampiasain'Andriamanitra zay ampiasainy devoly. Maheno anahy tsara ve anao? Dia ireny zavatra satria zao ny zavatra tadio ifagnatsika io karaha ikibotsika io fo. Anao zao tsy n'importe quel restaurant andeha hisakafoana anao. Anao io. Tsy hoe ary misy mivarotra composé dia misakafo ake anao. Ary misy hôtel zao dia misakafo. Tsy n'importe quel restaurant andehananao. Fa misy restaurant mety aminao. Mety misy miteny tsy normal ane restaurant reny fa ao mety aminao. Misy sasany zao tsy tianiko tsy lasopin'ny marika. Misy sasany zao fa belle de jour fo ndraiky mazatra ananjy. Misy ohatran'izany io. Dia anao rehefa tonga amina toerana anankiray zay fantanao tsara fa ao tsara amin'ny ara-pananao dia tadiavin'ny devoly. Alagna akao anao. Akao ane tsy mety akao e. Akao ane ratsy e. Akao ane tsy milamina e. Akao ane karanjao e. Amparenao magnino? Mangatsiaka anao dia miemotra. Dia tsy azon'le fagnanao amin'izay le fahasoavagna tokony ho azony. Izany izy io dia mba mila miezaka atsika ry havana. Raha te andeha an-danitry zavatra fody voalohany vava. Faharoa pataloha. Afody. Fei afody koa. Koa te andeha an-danitry. Moa izanao misy zany fo. C'est la vérité. Tainy tompo ianao. Tsy natao sokafy igny foagna oza izy hoe ibongabonga eraky tany jiaby fa misy fotoagna izy mba hafody. Matetika zavatra anankiray mampalahelo niany zao tafiresaka tamin'ny coiffeurako zay. Coiffeurako io nitaomiko nandeha nivavaka tamintsika tato. 2 fois foagna izy nandeha izy tsy nandeha. Dia nanontany ananjy ino moa roza tsy minandehananao tsony. Zaverangao tonga dia mifenana napetrapetraka reo ary aloha ary. Zaho izy tena badenina mihitsy. Badenina zany oninga. Tsy hainao hoe izy zay moa nagnatoro fiainana ananjy taminahy. Tegna mizaha zao mbola manao recherche aho zay izy anao nilaza nino tany aminao tany. Manao recherche aho ramose dia tsy nandeha mivavaka tsony. Eo izy izy. Ahoana ozy izy ozy izy.
Zany tsy ho antsony izy mamely mafy zany hono zaho. Anao tsy mamitsitsitsy mitsy. Dia asa anao mijery an-tany hafa zany tonga dia lakintana daholo ny hitako zika. Dia nivoaka zany izy hono tagnatina toriteny hono nivoaka saika lavo tambadiky tao. Dia niteneniny madamako zao zika hoe anao olo avy mivavaka zika karaha mba falifaly, anao ty manjoretry ohatry ny akoho vonim-bariky. Tsisy sahany tantaran'le zao zay pastera ihany no ambadika zao. O zaro azafady reo zaro fa raha ohatsy reny aloha izy nitoriteny aloha mijanona ty atsalo e. Anao le toritenitsika eto le mahitsy be zany be tabe olo tsy mazaka anazy. Akory araka atao ananjy ry safosafoiny. Tsy magnova olo safosafo eo. Fa firy olo nanafosafo anao zay. Fa aloha tonga dia mahitsy le izy dia samy malaka zegny tandrify ananjy. Ary io rehefa Andriamanitra, zany tsy raha te hiteny fa matetika Andriamanitra magnirikana amin'ny teny. Raha tsy Andriamanitra nagnirikana ny teny tsy efa tsisy olo tsony tampiangonana tao. Zegny tonga aketo mahazo daholo. Samy mahazo zegny tandrify anazy. Fa dia isorako an'Andriamanitra mbola mierika foga re. Mba bravo anareo jiaby. Ka iny tompo anenareo. Amen. Zany efa ataoko mba mitandregny toritenitsika reo an-tragno e. Dia mieririka za dia volaka bada zala tomboko karaiky iko. Naventy ko za raiky zay. Zany mitsy volaniko amin'ny madamako. Za ihany mitandregny anazy fa namba za mbo tsy madi. Za izy dia mba hitanao moa izy. Da iny tompo ianao. Tsy ataontsika lavabe ny fampianarana. Fa omeko anao anatin'ity fampianarana ity fa ny atao hoe mangina tsy hoe tsy miteny fa safidy le izy. Safidy, anao mitsy zany no misafidy, c'est un choix. Za na mba hidradradradrana zareo mangi safidy. Zay le izy. Faharoa, magnamboatra ny fonao mba tsy hisiana korontana. Zay zany ny mangi. Raha olo tsy te hikorontana zany dia aloha ny mangi. Fa hitanao ny olo maratra moa mandratra. Zany mahatonga ny olo maratra te hipamaly fô ary mahay mamoaka frazy isan-karazany. Tsisy mierinkерiny. Misy olo miankany agnatin'ny antsasakadiny fa tsisy mierinkерiny fraziny. Mamoaka raiky koa izy lastany koa. Anao zaka sisy dikana amina anao. Maro avao viavy efa niarako zay sapafirina anao. Iteo ka nitady volonao dia mihiditra ary tsisy mierigna na raiky. Talao zany raha avy amin'ny tontolo hafa mihitsy zany le izy. Ny olo mifamaly. Dia ny olo tia mifamaly raha vao mifanena amin'olo mangina. Tsisy adversaire izy malemy ho azy. Fa raha anao namaly koa, vao menareo tsy vita justifiaka. Satria manana marobe izy aminazy eo. Miterina ary tsisy mierigna enregistré moa. Anao koa mbola miankany amin'ireny enregistré moa hitanao anazy. Fa tsisy miverimberina zany io. Version vaovao. Jusqu'izy miaha. Magnamboatra ny fonao mba tsy hisiany korontana. Misy manko olona miexcité anao mihitsy za. Ataony zay mbola tany ary dia efa ino zala raha mipetropotraka tany dia anao mbola andragno. Hatramina gisa tsy nampidiriny mampasiaka anazy. I gisa reto mbola tsy niditra foana. Ho avy izy zay efa mangala moramora anao zay. Tonga aminao nefa rany. Tinao mety amaly moko. Roy, za ke mbola voefitra salambana. Tsy te lalantsay ho aza. Ho avy izy zay manomboka androany raha misy olo mivazavaza aminao, mianara mamaly mora. Na tonga dia mangina mitsy. Izy mitabataba be dia, ro tegna alamiko izy vakeo. Ndao fa alamlaminao dino. Pandana zany mba misafidy ny tsy hiteny fotsiny tsotro zao. Ka ny fanginana tsy hoe natao en permanence hoe isan'andro ndraiky anao nanjary moany ndraiky dia tsy mbola tsy en permanence. Azonao fa misy fotoana ozy ny baiboly natao angina. No mpitoroteny
toko fa 13, andiny voalohany. Toriteny toko fa 13, andiny voalohany. Zavatra rehetra ty ambany masoandro dia samy amin'ny fotoanany. Eo amin'ny toriteny toko fa 13, andiny fahafito amin'izay izy milaza fa misy izy ny fotoana natao anginana ary misy ny fotoana itenenana. Fa tsy hoe en permanent ndraiky ianao dia tsy mivolagna mihitsy io fa ampianao Ny Baiboly dia mamaritra mazava tsara mihitsy eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy ao. Fa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nisy fotoana ho tao nangina antsasakadiny. Izy no? Tagnatin'ny antsasakadiny. Donc mavakitsika ny Apokalipsy 8:1. Apokalipsy toko fa 8, andiny voalohany. Resaka ny fanginana io. Ino ny zavatra nitranga tao an-tany tao tamin'ny resaka fanginana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa novahany tombo-kase fahafito dia nangina tokony ho antsakadiny ny ora ny tany an-danitra. Tokony antsasaky ny ora ny tany an-danitra. Misy fanginana zany tao. Misy fanginana. Donc zany fanginana tsy natao zavatra éternité, fa misy fotoana anginana. Ao venao? Zany hoe tsy natao aharitra, fa misy fotoanany. Ary ny olon-kendry dia mangina. Tenenao an'izany ny olo-marina anao, ny olon-kendry dia mangina. Inona moa ny antony? Satria fantany fa mety hanimba zavatra maro raha midadrana akeo izy. Zany ane rehefa mahatonga misy lehilahy mahavita mamaky lasety, manefa tsofiny, satria namaly vadiny. Misy karazana dégâts zany possible tsy hitranga raha mianatra ny mangina anao. Na tsika lehilahy afaka mangina, nareo vehivavy koa afaka mangina. Zany tsy fidianana sokajin'olo lehilahy fogna natao mangina na vehivavy fogna. Atsika jiaby afaka mangina. Satria ny olona mangina ozy teo dia endry. Engane mba ho aminao zany fahendrena zany. Satria fantany fa mety hanimba zavatra maro. Ao amin'ny bolana 11-12. Bolana 11-12 amin'ny tapany farany, fa izay endry dia mangina. Bolana 11-12 misy an'izay, amin'ny tapany farany, tapany B. Fa izay endry dia mangina. Ary ny bokin'ny Salamo ihany koa dia milaza fa izay mahafeny vavany dia endry. Matetika ry havana, ny olona mangina dia lazain'olo fa resy. Ny olona mangina dia latsalatsain'olo. Dio fa tsy faharesena akory ny fangina, fa fahendrena. Zany ane mahatonga antsika matetika tsy tafangina e. Satria veritsika fa za zegny resiny zany zao. Atao moka zany za mangina dia za resiny e. Tsy resy akory ny olo mangina. Alléluia. Amen. Nisy citation kely zay koa nolazaiko androany. Za matetika isan'andro za magnano publication amina Facebook. Za takagny ho an'izay namaky, le silence c'est l'absence de réaction, mais ce n'est pas la signe de faiblesse. Non. Tsy te haneho hevitra fotsiny izy, fa tsy hoe resy akory. Non. Ny olo mangina zany tsy hoe resy, fa tsy te haneho ny heviny izy. Satria possible tsy zakanao ny heviny. Possible mety tsy mety aminao ny heviny, dia aleo misafidy mangina. Le silence, c'est l'absence de réaction. Ce n'est pas la signe de faiblesse. Iny tompo ianao. Areto no ahitana le antsoina hoe maturité. Eo zany no ahitana hoe mature ianao amin'ny tontolon'ny fahanginana. Ny afantarana fa matotra zany ny olo araiky dia izy manomboka mahay mangina, manomboka mahay mifeny vavany. Ny olo tsy mahafehy vava zany matetika mandenga. Mijoro vavolombelona mandenga, magnita dresaka, mampiady olo, mamorogno izy, mandenga. Agnisan'ny anankiray koa, le silence, c'est la capacité à dominer son homme intérieur. Zany karazana refia, alalagna fa mahafehy an'le olona ao anatinao anao. Atsika boka misy an'le olona ao anaty. Deuxième personne. Zay le mahatonga antsika miteny amoaka raha agnatiko mihitsy lalahy to.
tiamako raha agnatiko mihitsy viavy ty hono. Misy an'izany aho. Atsika re zany samby amin'ny raha agnatiny fa avony. Fa amin'ny fotoana anao mangina, dia tsy inona zay fanginanao zay fa zay le antsoina hoe capacité à dominer ton homme intérieur. Iny tompo atsika jiaby. Zay zany no ahitagna fa manomboka mavita manombo ny tenanao ianao. Zay moa ko le mahatonga ny Baiboly teny omboy ny tenanareo. Le omboy ny tenanareo tsy angalana fantsika dia fantsiha. Fa misy fotoana izy tegna te hivolany raha fampanginy. Zay le manombo ny tegna. Misy zavatra tegna tianao atao fa tsy ataonao le izy. Zay le manombo ny tena. Atsika rehetrarehetra nge samy amin'ny raha tiany anongo daholo e. Efa tsy magnano izy igny ka atsika zao noho ny amin'ny fitiavantsika ny Kristy. Manombo ny tenantsika isika. Sinao omboy ny tenanao. Tsy angalana fantsy koa za. Misy fotoana izy tia nantoaka. Dia avela maloha itoaka iny. Amen. Tsisy nangalao velona boka. Misy fotoana izy tia boaka. Andro aligny tia boaka ndraiky. Anao mbola gomba vely igny foana mahazo miboaka. Izy koa fa manambady tsy mahazo miboaka. Ataoko mbo tia boaka. Fa efa kery devinao. Akery davila. Riosea. Akery madamo. Iboaka eza koa. Zay ngely izy. Manombo ny tena. Atsika rehetrarehetra reo samy amin'ny raha tiantsika anongo daholo. Fa mandainga anao eza. Tsisy. Mavandy. Olo jiaby somby amin'ny raha tiany hanongo. Fa avela izy igny noho ny fitiavana ny Kristy. Noho ny fitiavanao tokantragnonao. Noho ny fitiavanao rivadinao. Fa tsy akenao ndraiky olo fa antitra vao misary lefaka ndraiky. Za igny mbola nangalangala zely. Nagnino tsy nalanga lefaka 18 tagna ta. Anao ko mety hiteraka tena ambadika. Tsisy fika. Maintsy zegny raha kay areta. Anao rehefa manambady zany efa tsy tompony tegna anao no fa niny vadinao anao. Ary vadinao koa ninao. Fa tsy zao moka le izy na izao le izy. Efa tsy tompony tegna. Tsaka izy te handeha France niany. Ozy davinao. Za te hiteraka ananjy ka. Ozy madamo koa mbola etirety. Za te nambady ananjy ka. Azoko natao zany nijanona ho célibataire izy koa tsy tonga amin'ny tompony ve afatra zany eo. Misy tompony fogna keto matoa zany ny boka keto. Nisy ny tantara tany amin'ny pastera mihitsy ny fiainako. Jesosy Kristy rehefa dia tsy mba namaly reo ny ampangana azy mihitsy. Satria endry Jesosy. Dina zany izy io. Arma. Fitaovam-piadiana ny fanginana. Sady mampiegna ny tension agnatina problème. Misy tension tadiakana re ndraikindraiky. Loatra nona bomba mihitsy karaha le raha hipoaka reny. Fa rehefa anao misafidy mangina, misy zavatra miegna, misy atmosfera mikalma ao. Mikalme atmosfera. Nisy tonga Jesosy nitondrasana jiosy viavy araiky. Tratra olan-tagnana ny jangajanga hono. Fivitakagnin'ireo makorele. Nisy tamin'ny Jesosy bekeby, isa. Nahatratra makorele ojary. Nisy nalejary makorele indosy tamin'ny Jesosy. Akory na, mampianatra o. Tratra raiky toy Lalàngan'ny Mosesy mivola. Fa izy ka makorele tratra. Vonogny amina torabato. Dia naherin-jare le makorele. Ozare jiaby. Jereva ino fomba nataon'ny Jesosy? Niondroky tambany toy tsy nivolagna izy. Izy nalosa nanorosorotra tany nagnanivonony. Karaha tsy mivolagna na. Sasany. Ino mba hevitra na amin'izay? La Jesosy fa nivolagna io. Sady tsy nizany Jesosy aby zareo. Zay mbola tsy nanjeny makorely iny taminareo. Naoka itorabato azy. Zany angeny tegna hevitra igny. Amin'ny Baibolitsika moa ko le hoe zay mbola tsy nanota. Pandana angena mavidiana Baiboly amin'ny version Darby, version King James, version catholique, version maromaro. Ilaigny koa mba manana karazana version na Baiboly afantaranao hevitra teny.
Fa agnatin'izy koa tegna mazava be ny sasany. Hoe zay mbola tsy nagnano raha nanony taminareo no kitorabatoa azy. Dia ino ny zavatra nisy? Le farany naventy taminjareo niala voalohany. Zay vao nandeha le antonontonony. Jusque tamin'le farany kely. Jusque tsisy olo take. Ka izany arangaha mpanjeny makorely le daholo. Zareo le izy. Sady ahoana moa zany ndray mandeha avy nanontany anao e. Akory zany zao ndray fantarantsika amin'olo marobe kety zany tsy raha manondro anareo akory fa ataoko magnanido ako izy. Aiza zany andeha aiza koa misovy aminareo re makorely. Matô zany volagna misy makorely. Mety avy nikoragna atsika. Jenge le izy. Samboriny zare vitagna zay moa fanatratsy makorely ony zare. Le akory na miraiky tao tratra takay aminatratrarnare io jejo tamin'izany sawara o zare. Dia ho jejo zay ino ndraiky nataonare ta. Raha te zare namatsy moramora niala daholo. Fa ny fomba ndesin'i Jesosy ny réglen'le problème fanginana. Fa tsy fikoropagna be hoe walawala na ohatran'izany. Tsisy fahendrena hita agnatin'ny tabataba. Satria ny Baiboly milaza ao anatin'ny fanginana ozy no misy ny herinareo. Amen. Ka manomboka androany ravagna fa mianara-mba mangina. Mianara-mba mangina. Zay ty amin'ny andraikitra isan-karazany zay sahany, maro be ny zavatra hita, maro ny zavatra regny. Satria za izy karan'io manana agnarana misy folo. Ankoatran'le mbola tsy atoroko. Ahaizan'olo za. Ireo zany andeha vonjenao daholo. Ankoatran'ny paster zany, tsy paster Davida foana izy magnanio fa misy antsinika ry, antsinika ty, antsinika ry. Olo zany mahita antegna dia very hoe galingalingongna hely foana dirikiregnany, takapiny, meny takapiky. Fa isan-karazany raha regnao, ao moa ny sasany magnambanimbany anao, magnambanimbany, tegna magnambanimbany. Ataony tsisy dikiny anao, satria mpivavaka zany, satria aiziny antegna dia ity foa, Baiboly. Fa ino zavatra ataoko? Za tsy mivolagna amin'izay, za mangina. Fa ino zavatra misy avy eo? Gaga amin'izay izy avy eo. Rehefa mba prezenten'olo aminazy antegna, izy dia zao, izy dia zao. Zany ao. Ao anaty fanginana no misy ny herinareo. C'est pas la peine zany zaka eny volagna lalahy be o. Anareo karaha tsisy mivolagna lalahy o. N'olo foana za lalahy. Tsy mila mivolagna. Nareo izy? Tsy mila mivolagna. Ao anaty fanginana ozy ny Baiboly no misy ny herinareo. Olo zay matao izy zay miteny hoe zany mpanamboly, mbola tsy manana izy io izy. Matao izy zay mivolagna zany patron, za dembal, tsy mbola misy izy. Olo misy tsy mivolagna. Azonao? Olo misy tsy mivolagna. Matonao zay mbola tapy teny za zao na za ity, tsy zany ianao. Tsy zany ianao. Zay ny volaniko ray mandeha hoe l'humilité se constate. Fantatra foa. Tsy mila poerapoera zany ianao. Hain'olo foana anao hoe olo manana ny maizy anao anao. Hain'olo foana anao hoe olo karandry anao. Afodio vava. Volagno amin'ny akaikinao zany, devoir manomboka androany hoe afody vava. Amen. Afaka mangina ianao manoloana ny olona bavara. Mangina. Raha hidradrana ao dia amin'Andriamanitra midradrana. Ao amin'ny Samuela voalohany toko 2, zay ny verset vaketsika farany. Samuela voalohany toko 2 dia ny 7. Samuela voalohany toko 2, 7, ozy ny Baiboly hoe aza mahery miteny avonavona. Ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firiariana, fa Jehova no Andriamanitra ny fahalalana. Ary izy no mandanja ny asa. Amen. Aza mahery miteny avonavona. Matetika revagna manimba fiainantsika io dia ivavatsika io. Vao mahita kipikin'ny raha hely dia fa vao misy raha hely dia fa ianao mampatongolo mahola re sasany midradrana loatra. Tandremo anao misy olo lasa lefaka mitsy midradrana loatra. Tsy mafy vava.
Anao zay nianatra teto tamin'ny herinandro lasa, de re vao fa misy regny aody gasy jiaby regny misy interdit daholo izy regny. Misy interdit. Misy regny tsy azo teneniny. Tadinao le raiky le nahita bibilava tagnaty sakana madama. Wa, bibilava e! Tonga de lasa adala. Lasa adala. Misy zavatra zany revagna mba ianaran-tegna mba mangigna antegna. Ary zany raha manomboka mba te hiaino an'Andriamanitra anao, manombo mahay mampangigna ny feo fetretanao. Mampangigna ny fonao. Satria agnatintsika ao matetika misy raha te hitabataba zay. De mianatra mba mampangigna an'iregny. Mampangigna tsikelikely. Misy zavatra tianao tenenina fa ozy hoe isafidy ny angina. Karaha nataon'i Jesosy. Nampangain'olo izy, naratsiratsin'olo izy, fa ozy hoe angina zany. Teneny moramora amin'ny akaikinao hoe mangina hoe manomboka. Iara hitsangantsika hivavaka. Samy mba mivavaka mangatà hery amin'Andriamanitra mba hanagna force mba angina anao manomboka niany. Tenena mihitsy Jesosy ao, mehery za mba aizako mangina. Fa aminahy daholo hoe toroteny jiaby takeo. Za daholo ny tianao anarina tagnatin'igny Tompo. Sandrato ny feonao dia mba mivavahinao Tompo ampianaro mba mangina. Mehery za mba aizako ifehan'ny ty vavako ty fa mampisy problème manahy matetika izy ty. Maro amintsika ngery avana miasa amin'ny toeram-piasana. Ivavatsika ino itenenan'olo atsika. Ziska agnatina sampagna ty am-piangonana, mbola ivavanao ihany no itenenan'olo anao e. Mba mibebainao ny amin'ny vavanao fa mety fa maro ny olona naratra tamin'izio. Maro ny olona efa niverin-dalana tamin'ny vavanao. Maro ny olona simba fiainana tamin'ny vavanao. Nao mba hivavatsika. Nao mba hiantso an'Andriamanitsika androany hariva. Nataony rano Jesosy mba hanadio anao. Mamelà ny heloko hoe ny amin'ny vavako. Ninina hoe loza niatra tagniko vokatry ny zavatra niteny ny vavako. Ifonako aminao zany. Ibebako aminao zany. Tompo mifona aminao ny amin'ny teny naloko ny vavako. Fa namasinao mangataka androany. Mba tena anehoanao ny voninahitra ao amin'ity fiangonana ity. Fenoy fahendrena ny mpino atsiona. Fenoy fahalalana. Moga to mba ho lehilahy sy vehivavy mafeny vavanay zay. Mba ho lehilahy sy vehivavy anampahendrena. Misaotra Tompo. Nokororoina toniako fiana. Lihovovovo Teneritene fa e farauniana Suyani fa Itupo timanda Na lei beasa Niade Yuna nami siami nauti Zanubi Fatiso Efagati gadina Oh Enautusa Andina Na lei beasa Niade Tunyaone Yulana Isabina Zanubi Fatiso Efagati gadina Oh Anautusa Andina Tisaminyati Vertitasana We maina yana We maina yana Udaniga sana Tika tefa Saina tasani Si fantani fa
anatiny famonjena na lehibe aza iadetseana natony ahoany niolana misaminaody tsarobe fa Jesu efa miadinyadina yatao kosa antina mivavaka amity hariva ity nisanisa ianao miatikaty tonga eto amity toerany ty aoka ny herin'ny fanamasina ampanindresy ianao amin'ny hoady atrenao io zay rehetra marary tononoko androany ny hery diakapoka manasitrana anao zay anatin'ny problème arabola Andriamanitra matsy ianao arabola Andriamanitra iregle ny situation satra rehetra amin'ny fiainanao ny tompony hampahita fitianao io ary anomeanao fiadanam-po tsofoko rano ianao zay manonofo ratsy foana amin'ny alina nitsatra manomboka androany ny nofo ratsy tononoko ny herin'ny rano Jesosy andrafitra anao ampandresy ianao amin'ny situation rehetra lalovanao tompony hita ianao voataha manokana ianao tonga teto amin'ny anarany Jesosy. Afaka manzo toerana isika rehetra. Amen. Juna Fraisen Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Juna Fraisen. Juna Fraisen. Juna Fraisen. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana Juna Fraisana Amboly Madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny 6 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana Juna Fraisana 100 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Amboly Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana Juna Fraisana. Juna Fraisen Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Juna Fraisen Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Juna Fraisana. Juna Fraisana. Juna Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana Juna Fraisana Amboly Madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana Juna Fraisana 100 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Amboly Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana Juna Fraisana. Juna Fraisen Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Juna Fraisen Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Juna Fraisana. Juna Fraisana. Juna Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herina andro ao amin'ny fiangonana Juna Fraisana Amboly Madinika.
alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosany amin'ny 10 isany arivo, zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona firaisana 0 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative France Express Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana Madagasikara.